Manoatra ny arahaba tompoko ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza tsy ange avy hatrany no antsika hanombohana ny fiarahana any amin'ny manodidina ny 2,000 kilometatra avaratra atsinanan'ny Madagasikara no misy ny foibe ny arvosikajy ho tempête tropicale modéré izy mizotra miakandrefana ity rivo-doza ity amin'ny hafainganam-pandeha 5 kilometatra isan'ora na izany na tsy izany aza hatreto aloha raha ny vina lavitrezaka dia tsy hanambana amin'ny vatana Madagasikara ity rivo-doza ity fa kosa mety hitondra rotsakorana any amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanana iny amin'ny faran'ny herinandro entanina araka izany ny mponina any amin'ireo toerana ireo mba anaraka akaiky ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro etsika ilan'izay ihany koa raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia ny fisiana rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara no mamaritra ny toetry ny androntsika vokatry ny fisiana izy io no mamevahana ny rotsakorana any amin'ny failany atsimo atsinanana sy ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra fitovinany atsimo atsinanana ary Taolagnaro mahazo fampitandremana miloko mavo amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay any amin'ireo toerana ireo satria mety handidina eo amin'ny 30 hatramin'ny 70 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora entanina arak'izany no mponina amin'ireo toerana ireo mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety izy eo raha ny toetry ny androntsika ankapobeny eto Madagasikara ao anatin'ny 3 andro dia ny fisiana rindrin-drahona ao atsimo sy atsimo atsinanana Madagasikara ao no amaritra ny toetry ny andro arak'izany mety ho hita taratra eny foana ny orana tandrifin-drahona any amin'iny ilany atsimo atsinanana iny torak'izay ihany koa ho an'ny afovoantany ny maripana moa tsy dia misy fiovana misongadina amin'ny ankapobeny andao jerentsika amin'ny antsipiriany mihitsy mivinan'ny toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina azo orana tandrifin-drahona ny vao maraina any amin'ny faritra atsimo atsinanana mipaka hatramin'ny Taolagnaro tombanana isava miandalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary ho sembanandrahona kely ary ny any amin'iny faritra avaratra andrefana sy ny tapany avaratry ny afovoantany iny raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny manodidina ny faritra Ivatovavy Fitovinany atsimo atsinanana Taolagnaro sy ny faritra Anosy torak'izay ihany koa ny ilany atsinanan'ny Vakinankaratra Moromania Mahatratrambony ary Iorombe azo orana tandrifin-drahona ihany koa ny amin'ny manodidina ny Samborano andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny tolakandro na ny alina ho an'ny faritra Sofia Alaotra Mangoro Betsiboka Analamanga ary Itasy ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibantoerana kokoa ingavy masoandro raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany morotsiraka atsinanana saika eo amin'ny 7 hatramin'ny 30 degré maripana ary eo amin'ny 9 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana tafakatra 9 na 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany amin'ny Madagasikara amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia indray ary dia mety azo orana tandrifin-drahona ho an'ny ilany atsinanany afovoantany sy any amin'ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara mihitatra hatrany amin'ny manodidina Samborano sy ny faritra Sofia izay orana findrahona izay ny faritra hafa moa dia ifandimbiany ny rahona sy masoandro raha ny maripana kosa indray tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany 9 hatramin'ny 30 degré motsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana ananika 30 na 30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana torak'izay ihany koa ny atitany ny faritra Melaky Menabe ary atsimo andrefana andao faranana amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia mety mbola azo orana hatrany aloha ho an'ny afovoantany sy any amin'iny atitany atsimony Madagasikara iny ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko maripana indray dia manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 30 degré motsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana ho tafaka
takatra 9 degré eo foana amin'ny mari-panambony indrindra any amin'ny fahatry betsiboka atorak'izay ihany koa manodidina ny mampikony sy Antsohihy. Dia izay indray ny hivinan'ny toetr'ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamy fotoananao mba manaraka indray veloma tompoko.